Miarahaba tompoko androany isika de ndondray raha hiresadresaka ny vaovao mafana amin'izao fotoana izao ary tena mafana dia mafana tokoa izany vaovao tatoato izay. Tsy vaovao inona moa izany fa mahakasika ny raharaham-pirenena izay hita taratra fa tena mikorontana ambony ambany amin'izao fotoana izao. Mialohan'izany dia azadiny milike ny vidéontsika ary azadiny ihany koa ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay alefanay MCC tomotawata gasy. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany. Ndao ary. Raharaham-pirenena ihany moa ny resantsika amin'ity vaovaontsika androany ity ka ny foto-kevitra ijorontsika amin'izany mahakasika ny raharaha izay mahavoatontonona anaran'ireo mpitondra sy ireo olona izay mpiaradia aminy izay nataony Andriamatoa Andry Bihary. Fa mialohan'izay dia ndao aloha zany hanaraka ny akony izay diabeny collectif de candidats sy ny akony propagandy izay ataon'ireo candidat izay afa manao an'izany propagandy zany amin'izao fotoana izao. Hiresaka ny collectif de candidats ihany moa isika dia mafana ny raharaha amin'izao fotoana izao satria tsy manaiky lembenana mihitsy ireo collectif de candidats fa mitohy hatrany ny fitakina izay ataon'izy ireo amin'ny fijoroana amin'ny fiarovana ny tombotsoam-bahoaka sy ny amin'izay fiadina amin'ny tsirariny. Milaza hatrany moa ny collectif de candidats fa tena tsy manaiky ary tsy hanaiky ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny HCC satria rehefa fantatra fa vazaha moa i président Rajoelina izany hoe manana nationalité français dia tena voararany lalàna mihitsy izany raha ny lalàna malagasy no resahany ary tsy tokony ho afaka hirotsaka ny amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena intsony izy raha ny tena lalàna no ampiharina sy arahana sakany sy andavany. Fa ny HCC nefa ny etsy andany dia mamela azy malalaka amin'ny firotsahany ho fidina ka izay indrindra no mahatonga ireo collectif de candidats tena tsy manaiky izany fanapahan-kevitry ny HCC izany. Eo ihany izay fa etsy andany koa manahy mafy ireo vondrony candidat marobe amin'ny mety hisy hosoka mafy dia mafy amin'ity fifidianana ity satria ho lasa mitanila atraty ampiandohana sahady ny eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny sahana izay fifidianana izay ahina mafy araka izany ny mety tsy hisy mangarahara amin'ny valim-pifidianana izay mivoaka eo. Ka manoloana izany ahiahy rehetra izany dia mangataka ireo candidat ny mba hisy fifidianana izay tena mangarahara ary arahana fahamarinana hatrany. Raha ny fifidianana madio sy mangarahara no atao izy ireo hatrany dia tsy misy matahotra an'izany fifidianana izany eto ary tsy misy matahotra hanao an'izany propagandy izany akory reto fa aleo aloha diovina tsara ary atao manara-dalana tsara ny rafitra rehetra zay vao miroso amin'izany ary nangataka moa ireto vondrony candidat ny amin'ny fanemorana i datim-pifidianana. Raharaham-pirenena ihany moa ny asina resaka eto dia araky ny fanambarana izay nataony HCC tamin'ny omaly 27 octobre 2023 dia Andriamatoa Richard Ravalomanana indray no filoha mpisolo toerana hitondra ny Madagasikara mandrapa hahatongava ny valim-pifidianana madio izay ahafantarana izay mety ho filoham-pirenenan'i Madagasikara amin'ny 5 taona manaraka eo. Araka izany ara dia nanda ary tsy nandray ireo izay fanambarana nataony Andriamatoa Hirimanana ny HCC fa nolavin'izy ireo hatramin'ny farany izay fanambarana izay nataony Hirimanana izay amin'ny mety tokony handraisany ny fitondrana ho filoham-pirenena vonjimaika izay. Eo ihany iny mahakasika n'iny HCC sy ny fitondrana iny fa ndao ndray ara asintsika resaka ny mahakasika ny akony propagandy. Hita mafana dia mafana moa amin'izao ny rivalité izay misy eo amin'ny candidat Siteny sy candidat Andry Rajoelina izay tena efa samy manao propagandiny ary tena totoafy izany propagandy izany amin'izao fotoana izao. Resaka propagandy ihany moa zany isika dia ndao ara ho resahana kely ny fandalovan'ireo candidat roa lahy izay efa manao fitaizam-paritra mafy dia mafy amin'izao fotoana izao. I Siteny Rainasolo haiko moa zany rehefa avy tany amin'ny Bealanana dia nihazo any Mananaravaratra ary androany sabotsy kosa Andriamatoa Siteny dia ho an'i Diego tapitananan'i Diego mihitsy no anaovan'ny propagandy izay andrasany be sy ny maro. Fa i Andry Rajoelina kosa etsy andany dia rehefa avy tany amin'ny faritra Soavinandriana dia nakany Moramanga sy Brickaville izy tamin'ny omaly 27 octobre 2023 fa androany kosa izy dia ho any amin'ny faritry ny Sakara any Atsimotsimony Nosiny no anaovany izany propagandiny izany. Raha ny hita any anaty Facebook aloha dia tena samy mahavory ireto candidat roa ireto na i Siteny zany na Andry Rajoelina izay tena maro dia maro tokoa ny mpanaraka azy ireo ka ny fanontaniana mipetraka ara tena noho ny fitiavan'olona azy ireo sy amin'ny olona izay tena hifidy azy ireo ve mahatonga ny olona vory marobe sa noho ny fitiavan'olona ambiansa sy ny fitiavan'olona andeha hijery ireo artista marobe izay no karamen'izy ireo satria manko raha resaka artista dia isany candidat izay tena nanakarama artista maro dia maro ireto candidat roa lahy ireto ary 5 artista kalaza daholo izay artista miaradia amin'izy roa lahy ireto. Ajanoko atreo aloha ny mahakasika ny propagandy sy ny akony fangatahany ireo vondrony candidat ary koa ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny HCC tamin'ity herinandro ity fa ndao ara hidirantsika amin'izay ny foto-kevitra izay efa natsipitsika tary am-piandohana tsy inona izany fa ny mahakasika ny raharaha Andry Bihary izay tena mafana dia mafana tokoa amin'izao fotoana izao satria nanao fanambarana ny lehilahy ary tena nanaitsany be sy ny maro ny fanambarana izay ataony raha toa ka manaraka ny pejiny ianao ao amin'ny Facebook tena isan'ny lehilahy sahisahy ary tsy
kosomaso mihitsy zany lehilahy zany raha hiteny zavatra. Andry Biary na koa professeur Caméléon na koa Bakiky na ihany koa Remena Bila ny tena marina. Andry Biary araky ny fanambarany dia olom-pirenena malagasy izy ary efa nandalo fiofanana miaramila ny tenany. Izany hoe nandalo fiofanana miaramila zazavaoa izay ataony be sy ny maro hoe vatatay moa zany ny tena mahalaza azy. Araky izany dia tena manana trakefa amin'izany resaka miaramila zany ny tenany fa tsy nahavita hatramin'ny farany izy. Tsy nahavita hatramin'ny farany moa izy ho izy ny tenany satria toy izao no parcours izay nandalovany. Rehefa nianatra izy dia tsy nahavita hatramin'ny farany ny fianarany fa voaroka. Rehefa voaroka moa izy dia avy hatrany dia tsy nitazona azy tao hatrany intsony ny ray aman-dreniny fa nandroaka anazy ihany koa satria moa ny ray aman-dreniny araky ny nambarany dia isan'ny be ny tanàna tany amin'ny faritry ny Toliara tany ka manamboninahitra izany be ny tanàna izany raha au niveau communal. Ka teo am'izay i Andry Biary dia nanohy ny asa fangalarany izay nanao malaso mazava ho azy. Teny ampanidinana teny no nitsiry ny sainy hoe nandeha tsara miaramila izy ary tafiditra tamin'izany miaramila zany ny tenany. Fa noho n'ilay halatra izay fa nahazatra anazy dia tsy afaka nialany ka izay indrindra no nahavoaroka azy tsy ho miaramila intsony. Rehefa voaroka avy tao miaramila moa ny lehilahy dia avy hatrany dia nanohy ny izay zavatra efa mahazatra anazy amin'izay resaka fangalarana izay ary de tena nahitavany couloir maro dia maro izay resaka malaso izay nataony izay. Tsy vitany malaso ihany ny tenany fa ny tena marina dia isany pray petsapetsa tamin'ireo mpitondra rehetra hatramin'izay ny tenany satria nanao fanambarana izy fa nanomboka ny fanaovana ny coup d'état 2002 dia efa nandray anjara tamin'izany ny tenany ary maromaro moa ireo zay voatontonana raha natao izay tsy tononoko eto. Nanomboka ny 2002 iny dia nomena surnom hoe Remena Bila ny lehilahy izay dahalo mpangalatro mpampiorohoro tamin'iny faritra atsimo iny ary tena natahorana mafy dia mafy izany Remena Bila izany. Kinanjo nefa ny taty afara vao nanao fanambarana ny lehilahy hoe izy tenany mihitsy ilay Remena Bila. Araky ny fanambarana nataony moa zany dia tsy dia malaso izay hitantsika hoe sur terrain loatra ny tenany fa malaso ambony latabatra. Mpanao business ny lehilahy ary tena aferista ikuizana araka hatrany ny nambarany ary niara-niasa sy niara-dia tamin'ireo mpitondra izy ary isany voatontonona tamin'izany ny mpitondra teo aloha Andriamatoa Andrajoela sy ireo zay miara-dia aminy toy ny Tinka Roberto, Sirnena Andriatsitohaina sy ny maro samihafa. Ary mbola nitrikitrihany Andry Biary tao anatin'izany fanambarana izany ihany koa ny amin'ireo olona zay miara-miasa amin'izy ireo izay olona tena ambony dia ambony tokoa toy ndry procureur sy ny tariny. Tena sahy aloha ny lehilahy ary tena avec précision mihitsy izy rehefa miteny ary milaza moa ny lehilahy fa manana proof izay ho alefany tsy kelikely ny épisode par épisode fa mbola misy zavatra iandrasany amin'ireo olona zay namany pray petsapetsa tamin'ny teo aloha. Izany hoe iandrasany tsara mihitsy ireo naman'ireo mba tonga hifona ampahabe maso amin'ny izay zavatra rehetra niarahan'izy ireo nanao sy ireo trahison madinidinika ho izy hatrany. No mafisy ny Andry Biary hatrany fa ny tena niarahan'izy ireo niara-niasa dia resaka aferana Bois de Rose sy resaka aferana Volamena izay nahavoatonina tena nahavoatonina anaran'olona maro dia maro toy andry zalahy izay tratra tany amin'ny resaka Lingot d'Or farany teo iny dia mbola voatontonina tao anatin'izany resaka ny Andry Biary izany ihany koa. Tsy haiko aloha izay tena fahamarinany fa andao ary andrasantsika eto izay episode ho avoaka ny Andry Biary tsy kelikely zay miaraka amin'ny capture sy ny appel sy ny rehetrarehetra ho izy hatrany. Izay zay tomboky lahy sy tomboky vavy ny mahakasika ny videontsika amin'ny ity ndray mitoraka ity manasa anao hatrany hanao commentaire ambanin'ity video ity mba afahantsika mandravina ireo hevitra rehetra izay alefanareo anaty commentaire. Raha misy suggestion moa any aminareo dia alefaso ihany ao anatin'ny commentaire hatrany. Ka manasa anao ihany koa hilike an'ity videontsika ity ary manasa anao antanandroa mba hiabone amin'ny chaîne atsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny video izay alefany amin'ny CCC tonga tawatagasy. Tomboky lahy sy tomboky vavy mangasitraka dia mirary soa. Maro tanagna tsara moniny tany faraiky zay salama variagna matama navahiny mandalo anao na koanao topitany fagasikara meva sady manakariana fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vawaka matintsale zagnahare mila vonjy tino sinay zagnahare omimpitondra hindi sy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano yeah.
kopakopa ho ny tananao fa za mitanondrika toy izao atsika mifandraisan-tagnana gasy tia fihavanana na tsy monandrefagna varatra antsignianana ivon-tany androby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahatra mpanambola antsika jiaby anomba ny volony aty amin'ny vilina mpitandranomasy malagasya zanakadako zao zanakadako zao fiera fa zanakadako zao zanakadako tsy mivakirano asa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare kolokolo ty gasikara mbandroso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty tsy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zao fiera fa zanakadako zao tsy mivakirano zanakadako zao fiera fa zanakadako zao tsy mivakirano